kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Atolotry ny fankafian'i Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araka ny fampianarana voatolotry ny razana. Araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao. Fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Salame! Miarahaba tompoko! Arahaba-omba pirarinsoa no atolotra ampankafian'i Kristy ho antsika mpanaraka ny fandarana Baiboly sy kolontsaina io. Ny fiadanan'ny tompo no tonononay ao amintsika rehetra tsy misy ankanavaka, na avy amin'ny fokoinina na avy amin'ny fokoinina eto Madagasikara. Ny antakarana, ny betsomisaraka, ny tsimihety, ny atambahoaka, ny antefasy, ny antemoro, ny antesaka, ny bezan'izano, ny tanala, ny zavosoro, ny atandroy, ny atanosy, ny mahafaly, ny sakalave, ny makoa, ny masikoro, ny mikea, ny vezo, ny merina, ny sihanaka, ny betsileo, ny zavomaniry, ny bara. Fa tsy adinonay ianareo vahiny mila ravinahitra eto Madagasikara. Toraka izany koa ianareo rehetra any ampitan-dranomasina. Antenaina fa samy tsy misy diso anjara amin'ny fahasoavan'Andriamanitra noho ny efa nisin'ny fiangonana kristianina isika foko 12 eto Madagasikara. Manao nareo fianam-piangonana misy atsika avy any mahakasika izay fianam-piangonana izay indrindra mantsy no loha hevitry ny fandaharantsika amin'ity anio ity. mahasarotiny an' Jesosy Kristy avokoa ny ondry rehetra ao anatin'ny valany, satria hoy izy ao amin'izao na 10:12 hoe ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Isika rehetra izao ihany koa, indrindra isika mpanompon'Andriamanitra, dia ndeha hiarakana tanteraka toko-panompony eto anatrehan'ny tompo ao anatin'ity raniampy fity fa hanoy ny asan'Andriamanitra tsika. Ny haino finaritra ary tompoko. Izao misaotranao famba no fidinao mpiasanao kana de tsy medrikazao nomenao anjaranao miasanao sinonao andriamanitro sinonao moanombatinedrinao panotao tsy medrikatokoa nefa indro fatoloranao niso kambarapety zao ny fafozan-tena koa no mpanavakio ty andrana kilombiadoa fatenanao miasanao toko ganisatonany akio nandrokonyareku nefanahikio Jeso fokio ariwetikio manao si manefizao fanopokizao.
niweranao zava-mifanohitra mimbakonao na hitondra ny fiangonanao hanao ny fanao ny zao tontolo izao gambara quety zao ny fafoizan-tenako anompanao aiko ziadrarakilombiandoa fa tena hanao ny asanao toko ganisakonaniado nyandrokonyareko nefanaiko jeso voyoary wetiko manao sy manefiza ofanokoko izao nifanahinaho ambombai kanasa taona fivorina sy aroaoko faratsiana sesomba tovy amiko fa ianao tsafoina sarakay rayanao no miaraka mikotoko tsy misy asa tsara izay tsy efako gambara quety zao ny fafoizan-tenako anompanao aiko ziadrarakilombiandoa fa tena hanao ny asanao toko ganisakonaniado nyandrokonyareko nefanahiko jeso voyoary wetiko manao sy manefiza ofanokoko izao ganisakonaniado nyandrokonyareko nefanahiko jeso voyoary wetiko manao sy manefiza ofanokoko izao mahafaly ny mpankafian'i Kristy manolotra ho anareo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Oaiza ry izany? Oaiza ry izany? Dia ampen'ny horima fisaina? Nandrindra sy nanatotosa ny mpankafian'i Kristy? Ireto avy no anomeaina ny tantara. Tiana lovana valina no noenoina. Valérie Razana Jatovo no mihaja vola vadiny. Sylvain Razafin-Dravara no pastera Andrem-Pitiavana. Nirina Lalao Estera no Ramatoa Miadansoa vadiny pastera. Fitiavana Ravaky ny aina no noantsoina isan'ireo diakona ary Tojo Rabesan-dratana no inosafidiana isan'ny diakona ihany koa. Atolotra ho antsika amin'ity anio ity ny fizarana voalohany.
aiza ary izy zany? Iza no anontanianao e? Ty lehilahy mamikiviky tiako. Tsy, lehilahy mandalo rehetra io ve no malaza sainanao pastera? Ka mizotra makaty amintsika ne izy zany raha matoa e? Tsy tazanao ve? Aiza izany? Ary to gaga ianao mahita azy a? Fa andro inona androany e? Andro ny tompo ary aza mika mafy sao reny io. Misy inona? Sa novanginy fanamasina ka anitsaka ny tokoana baravaran'ny pastera? Notariany mahazaka ny fitiavan'Andriamanitra raha matoa. Tsy nisainiko mihitsy zao zavatra zao a. Tsy Andriamanitra tsony Andriamanitra raha matoa ho azona ho an-tsaina avokoa ny zavatra iseho rehetra. Marina izany. Efa io misalasala eo am-bavahady io anie ianao lafa ampandrosoy e. Ay se olona o tompoko. Hay, samby izany Andriamatoa no enona. Faly mahita anao mandrosa tatokantranonay e. Raha matoa miadan-tsoa manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny akaiky ny fonao rehetra tompoko. Ho aminao sy ny ankohonanao koa izany fiadanana izany. Afaka miona amin'ny pastera Andriam-pitiavana ve za tompoko? Miala tsy indrindra fa tonga tsy nampiomana. Jesosy koa tonga tampoka tsy mampilaza e. Tsy misy tsina rea. Dia miomana foana zany itsena azy e. Miova ny fomba firesaka izany olona izany. Mandrosoa fa efa natokana ho anao ny fotoana ny androany e. Misaotra tompoko. Mandroso Andriamatoa no enona. Petrapetra e. Ao ivavaka tsika. Misaotra indrindra tompoko. Ao ivavaka alosika alohan'ny dinidinika rehetra. Ry Jesosy Kristy tomponay io, misaotranao zay no nitantananao ity mpanomponao ity. Tonga eto amin'ny tokantranonay. Dia manatreny dinidinika rehetra eto ianao Jesosy. Amen. Fifaliana lehibe ho anay mivady ny famanginy sehanay atao tokantranonay e. Zany za koa faly miona aminareo. Mandray ampitiavana ny se zay e. Ary tena liana dia liana mandray ny vaovao entiny se ka inona ny maresaka. Mankasitraka indrindra tompoko amin'ny fandraisana amin'izao oro izao. Na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia misokatra ho an'ny olona rehetra ato Ambohitsora ny varavaranay a. Mankasitraka indrindra tompoko ny amin'izany teny mamy izany. Avela kely aloha nareo mianaka ary hikarakara sakafo kely a mantsy. Tsy miala eto no enona raha tsy avy misakafo a. Zany io. Hevitra mety mihitsy zany Andriamatoa zany ka. Efa sakafo mahavoky ary izao fandraisana feny fitiavana tena mafana izao a. Loharanom-pitiavana anie ilay Andriamanitra tompontsika e. Sady ato an-tranon'ny pastera Andriam-pitiavana koa ne ianao e. Sady anjakan'ny andrian'ny fitiavana atao amin'ity tokantrano ity no misy ny fiadanan-tsoa koa. Sa mahay miteny keo ianareo mianaka reto ka. Andana raha matoa karakara aingana n'ity sakafo fa sao dia ho laso eo ty vahiny ty a. Ka eto ara ny resaka sery no enona fa mihaino dia mihaino an'se a. Tsy nieritreretin'ny pastera mihitsy izao fahatongavako izao a. Tsy nisaitsainiko mihitsy aloha e. Nefa mino ary sefa ilay tompon'ny andro sy ny fotoana no efa nanomana an'izao fotoana eonantsika androany izao a. Tsoroko tompoko. Za hitanao tao am-piangonana ireny hatramin'izay dia klasianao mpameno dabilio isan-kalahady fotsiny. Zany a? Ie, mpameno isan'ny mpiangona fotsiny e. Miditra maina dia mivoaka babangona. Zava-dehibe eo anatrehan'ny tompo ry sezany fahatsapatenany sezany a. Tsy misy fifatohana amin'izay fivavahana ny tenako e. Lozako milalao findaisy mijerijery vahoaka fotsiny ny andaniako ny fotoanako e. Ho maro anery no tonga saina toa ny sezany. Ary zany no entiko ambavaka isan'andro san'andro ato an-trano ato.
mba hatsapan'ny olona ny tena mahazava-dehibe ny fotoam-bavaka. Tsapako hoe matiantoka pastera diso lalana e. Nga vitan'izay fahatiatoko ihany ny sea, mamita tena ihany koa. Efa lasa zany. Faly amlaza aminao ankehitriny fa efa tsy zantsony a. Efa olom-bavao ankehitriny e. Efa vita fihavanana amin'ny Kristy Tompo. Tena vaovao tsara zany ry sea, ary fifaliana lehibe any an-danitra any ho an'ny mpanota iray izay mibebaka ho ny tenin'Andriamanitra. Dia arabainy se tonga zanaky ny mazava e. Raha misy olona ao amin'ny Kristy ho ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina 2:5-7 dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha ry sea. Misaotra tompoko dia mankasitraka feno anao. Tena tsy nanafina tamiko ny fahamarinana ianao, dia ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra nataonao e. Sana ny tsy ata amin'ny lalandiso. Miorena tsara dia aza miova ry noenona, maharetatra amin'ny farany. Ho tanako mafy izay nomenao asefa ny raisiko e. Soa ary fa tsy matao anatin'izany fiainan-dasy ny ainako taloha zany ako. Mbola velona trapa-monjena. Marina zany, ary satria mbola tsy ary fady sery noenona dia efa misy iraka ny manilay raintsika ho ataony se. Ary tsy misy mahavita an'izany afa-tsy se ihany, manokany eo mason'Andriamanitra se, sarobidy aminy. Zato izao ve pastera ny rahany? Ka ny adalan'izao tontolo izao indrindra nery se no fidian'Andriamanitra mpamenatra ny indry. Misaotra azy ny tia atao anatin'ny faharatsiako e. Mahatsiaro mandray aina sy fahavelomana ankehitriny isaka ny tonga ato an-tranony iray. Tena tia ny tompo se, izy izay niatso any se ane no ombany se mandrakariva. Ary ho ambininy amin'izay atao se, ny tombon'andro rehetra izay mbola omeny anonotra ny fotoana laniko rehetra tamin'izay tsy mahasoa e. Andao sakafo fa efa vonona ary. Tena tsy navelanareo mivady mihitsy raha tsy ny sakafo a. Vaovao mahafaly tsy misaotra izao ve dia saramaina fotsiny amin'se. Mba asiana fiaraha amin'ny sakafo sy mifalifaly rea. Sady ohatrany tsy mety mihitsy ny saiko raha tsy nikarakara sakafo anare teto e. Satatry ny fiarahantsika ny an-danitra ratra izay ihany koa izao ry sea. Zao toe-po feno fitiavana tia mizary zao no tena mandresy lahatra ny olona eto Ambohitsoa aminareo e. Jesosy Kristy aza mahafoy tsara indrindra ho antsika ry sea. Koa izay sakafo kely indray mbafa ve dia asarotiny ampanaradian'i Kristy e. Sa ahoana ry dada? Marina zany lazain-dramatoa zany e. Resinareo tanteraka e. Ka raha tsy nianjera ve ilay tendrombohim-pitiavana ry noenona ho tonga teto aminay ianao androany a? Marina zany. Tena toritory sy potipotika mihitsy ahy e. Ka tsy misy afabela izay mianjera eo amin'ny tongotro ny tompo ry sea. Tonga dia midaraboka tanteraka ary torotoro arak'izany lazainy se zany. Inoko fa natsiaro ambavaka matetika teo anatrehan'ny tompo nareo e. Ary anehoako fankasitrahana feno. Fa raha za mantsy ny toy izao dia nisy anjara asanareo be dia be tao. Ondry natao tandremanay sery noenona. Noho izany dia anjaranay no manao tatitra ny seho anatrehan'ilay tompony tena ondry dia Jesosy Kristy mpiandro ondry tsara e. Araka ny Jaona 10:10. Tsapako fa tena mitandrina fatratra ny ondrinareo e. Ary mamahana azy amin'ny vilona tena izy. Ka le nametraka ny fitokisana taminay amin'ireo ondro ireo koa nery se dia mbola hanadina anay amin'izay nafahanay ny ondro indray andro any. Hijoro eo anatrehan'ny tompo izay amin'izany fotoana izany, asainy manao tatitra soma tsara mihitsy. Lozanay koa nery se raha tsy manambara izay hitanay sy tsapanay sy renay izay. Hoy soratra masina hoe lozako raha tsy mitoro ny filazantsara. Korintiana 1:5-9. Tena mpivady mifanohana amin'ny asan'Andriamanitra reto alohako reto a.
ka tsy nakambany izay raha fatany fa tsy hahifanoana ary noenoiny. Marina zany raha matoa fa nitsoa atao vahiny ny tsy mahasakana ny vahiny tsy andeha ko dia tsofirano aho fa efa miandry izay ny an-tanàny. Tsika koa tsy afaka hanao tranolay telo eto ry se fa omendalany se mandram-peona dia amin'ny lahady dia mampamangy any amin'ny hajavolana ny sy mbola tonga atao trano marina hatramin'izao oaiza izy iny dia hosanatria ve mbola hiverina amin'ny fiainan'ny talondray tononoko amin'ny anaran'i Jesosy mba tsy hisy izany fiverenan-dalana izany. Aiza daholo nefa nomezana tsara indrindra nomeny tompo izany fa tonga sady feon'olona falifalo ndreko. Misy ilay fanomezana tena kanto indrindra ve ato? Mbola tsy any ilay fanomezana tian'ny tompony Tsy adiniko mihitsy ny sarobidy amiko ry mihaja vola. Sarobidy nefa navela tao tamin'izao andro tsy fiasan'izao Tena mifona kimalala. Tsy netiny nataoko fa tsy nilaza taminao Zaho aloha tena nalahelo sady tena niasa saina be. Isan'andro ve ianao efa voatanina amin'ny asanao any? Tsy afaka miaraka firy aminay efa mianaka Fotoana efa tsy fiasana mbola ilozanao indray izay. Tsisy fotoana omendra mpianakaviana ho an'ny vady aman-janany intsony izany. Tena mbola misy ka. Ary ezaka arak'izay azoko atao ary hanolotra fotoana ho anareo Zany misaotra betsaka rery no enona. Fa inona ho ilay zavatra natananao tany ivelany androany Fa mbola nalahelo be ve ho aloha le vadiko tamin'ny tsy nahateo atapak'andro Tena nalahelo mihitsy ako. Efa navorako tamin'ny sarobidy ny alahelo fa taiza ho ahy ianao nararotiko ny andro androany akiny onana tamin'ny pastera mivady ry sarobidy Zany eky sarobidy efa natahotra hoe so dia hiverina amin'ny taloha ve? Izay no nampanahy. Izany mahita sao dia tafahoana tamin'ny namana taloha tany ianao dia resy. Aza manany amin'izany akindry ry sarobidy Zavatra taloha efa lasa zany tsy hiverenany malala ndritsony Dia ina vaovao tany amin'izy mivady tany aloha Zany tena nanambavao ny zarainy Zay ny tena antondiako tany. Ny zara tamin'izy nivady ny fiainam-bavao niaraka tamin'i Jesosy Ka tsy gaga be ve izy mivady? Tsy vita ny gaga fotsiny zareo fa tena faly Dia izay no nataraiko ny fodiako. Tsy nanaiko mantsy izy nivady raha tsy niara-ny sakafo mihitsy izay kosa fa vao tsara be zaniko. Tokony niaraka mihitsy antsika mba tanteraka ny fifaliantsika amin'izay tsy tonga atao an-tsaiko izany ry sarobidy fa azafady indrindra fa mbola afaka manao fotoana manokana ny amin'izany retintsika. Dia ahoana hozy izy raha matoa? Ahoana moa izy fa nahazo valim-bavaka mihezinezina no madamy mihaja vola Angawa mihaja vola ihany no mahazo valim-bavaka Nareo miaraka re. Dia ahoana? Tsy mahatsiaro anao intsony izany ny vadiko nefa efa nanamana sakafo manokana ho anao Ao fa nahivavoaka aho za dia mbola hinana ny andro nanahirana ny sarobidiko ihany Andray, izany mihitsy Fa efa ninana ve aloha nareo efa mianaka Izy telo mianata efa ninana fa Arindry mbola miandry mpamany Zany ve? Dia raina mitompo amin'ny asan'ny mahagaga raha matoa maro ane ny toany noenoiny iny. Mamaly vavaka Andriamanitra sady mahita ny faniriana lalina ao anatintsika izy, indrindra manoloana andreo olona maro tonga ao am-piangonanandreo. Mba ho tena olon'i Kristy miaina sy mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra izay ampianarina sy zaraina amin'izy ireo tokoa ane izy ireo raha matoa. Mba firy amin'ireo olona tsy tapaka lahady sy
Mandraindraiky ny eo am-piangonana tokoa moa no tena vita fihavanana amin'ny tompo e. Jesoa irery ihany ny mahalala an'izany raha matoa. Ny anjarantsika mitondra-bavaka sy manambara ny sitrapon'Andriamanitra amin'izy ireo fotsiny. Olombelona nofo ihany nesika mety ho reraka indraindray Eny manaiky an'izany ihany tsy tanteraka tsika fa mandroso amin'ny fahatanterahana kosa. Marina ny ianao rery pastera. Folo taona tokoa moa izay raha matony nanokanana azy ireny ho mpandray mifanasan'ny tompo sy nanamasinana amin'ny mariazin'izy ireo teto am-piangonantsika. Ie, ny mariazin'izy mivady no hamasinana voalohany indrindra raha vao nitandrina teto amin'ity fiangonana ity tsika. Ary tadidiko tsara fa andiany fitaratra ny anarana ny saloran'izy ireo tamin'izany fanokanana azy ireo ho mpandray fanasan'ny tompo izany Ary mba aiza daholo tokoa reny andiany fitaratra reny amin'izao fotoana izao Folo taona tokoa moa izany tsy anjarantsika ny mamaly an'izany re raha matoa. Ko jereva mindronoe noho ny tono moka. Folo taona nandehandehanana tamin'izay no heverina ho fahasambarana nefa 10 taona taty aoriana vao tonga saina ilay zaza-piodana ka niverina tao an-trano indrainy Tsaronao moa raha matony zavatra nataony noenona tamin'ny fotoana nandraisana azy iny. Tahatara ratsy re pastera. Tadidiko tsara fa nivoaka ny fiangonana izy taloha kely ny fotoana nandraisana andry zareo. Nivanitinitika ohatran'ireny olona dala ireny izy niverina avy tany. Ohatra mandreraka be koa izany toriteny rabasy izany ka aleo rangalo hialahala ilany ny tena ny lara noenona. Fa hitsangana ho aiza zato noenona nefa ny toritenin'ny pastera ary ity mbola tsy tapitra akory. Sady izay indray olona ho raisina mpandray dia mitsangatsangana ohatran'izao fa tsy mba maharitra amin'ilay toriteny. Tao noenona niditriny Andriamanitra fa tsy kavin'ila ve iny atsofiny iny jere koa ty sigara atsofiny any am-posy ray kartozo mihitsy izy izany sady tsy menatra akory hatraty am-piangonana avy ny tena amin'ny io raisina mpandray. Ahoana ny vavan'ny mpino raha mahita an'izao tsy otorahan'ireo vato ave raha mampandray an'io eto ny akanjo entina andraisana azy anefa ity dia fotsy pitsika ery nefa entina mipeti-pahotana sahady. Heverin'ny olona ve ty fandraisana fanasan'ny tompo ity fa zavatra ataotao foana na fombafomba ivelany fotsiny. Andriamanitra mamindrafo aminy ary inona ny fanapahan-kevitra ho raisiko hampandray azy amin'izao ave sa ahoana. Tena adi-panahy lalina izao ka. Lalina raha matoa izay olona nahalala ny zavatra nataony loha tamin'ireny dia tena nanometsiny hafatratra. Raha ny hafa tokoa ny teo amin'ny terako dia nandatateraka tsy handray azy. Dia akory fa dia gaga ndray fiangonana nahita ny fihetsika ao tamin'ireny. Ianao kenda tsy nahateny fa dia nijery tsara azy. Mafy ny ady tatao anatiko raha matoa tamin'iny minitra iny nametra-panontaniana tamin'ny tenako mihitsy aho hoe ny fampianarako ve ny tsy tafita sa ny olona ny mafoloka tsy azo anarina. Za moa tamin'ireny tonga dia mivavaka sy nangataka famindram-po azy mba hanomezan'ny tompo hery sy fahendrena ho anao koa. Ndaisiko hoanatra tamin'ny sisa manaraka rehetra iny fihetsiny iny ka. Olona sahasaha ratsy nametaka ny kavinilany ny foka sy ny gioka kely izany ka iny nataony dia nivoahany tany atokotany tany. Mampalahelo mihetsika. Tsaroko tsara fa tamin'io fotoana io no niraisantsika saina tamin'ny hajavola nanomboka nando halika ny vavaka ho an'ny noenony. 10 taona teoriana vao mioty vokatra. Fiaretana sy faharetana tokoa ny fiainana miaraka amin'ny tompo amin'ny fanaovana ny asany. Tena marina izany raha matoa. Sady tsy handray ilay satro-boninahitra fiainana kosa ne raha tsy miharitra tsika.
raha tsy nahafohy ny toerana tsara ny tsiriritin'ny olona tany andrenivohitra tanitsika tsy nahita fehifaliana tahaka izao. faly sahirana raha-matoa amin'ity fanapahakevitry ny sonoda tapitapoko tia. Inona manahirana anao asan'ny tompo foana io naiza ny endreny atsika. Ka lavitry ny renivohitra loatra nety izy raha-matoa marina na ny jiro ary any izy. Ny asan'ny tompo re tsy mahalavy tany io. Eny marina izany sady zany raha teo aneny eniny akentsika teo amin'ny tompo ka hoana vonina anaraka avy ianao raha-matoa sa hijanona ty andrenivohitra ihany? Ohatra ahoana indray re izany fanontanian'ny vadiko izany nahoana moa any tsy anaraka anao misaotra re raha-matoa miadatsoa amin'ny fandavatena. Izay nge mahiray antsika indrindra antso manokana ho ahy mihitsy tia mahavady mpitandrina aty. Marina izany raha-matoa sady ny mpitandrina ane hono dia ny vady ny mpitandrina mba halalina koa ty teninao ka. Ny mpitandrina ane ny mahavita ny asany dia ny fitandreman'ny vadiny azy ekena mba tsy fandirana dado. Nanao antsika ho adala ny olona izay rehetra nahafantatra antsika tamin'ireny, ny namana, ny fianakaviana, ny manodidina. Nataon'izy ireo toy ny adalintsika nandeha taty Ambohitsota aty. Raha mba tsapan'izy ireny mantsy ilay eny masina nataontsika teo anatrehan'ilay telo izay iray tsy naneso antsika ry zareo. Izay manetry tena reny ho asandratra hoy ny tenin'Andriamanitra ary dia makasitraka feno anao raha-matoa vady malalako nanaiky nanaraka tamin'ny fanendrena aty Jesosy rery malala ny ekeko talohanao efa natolotro azy koa ny eny namaliko ny fitiavanao dia sady efa nampahafantariny any zavatra andrasany amiko amin'ny mahavady mpitandrina dia midera sy misaotra an'Andriamanitra fa nahazo mpanohana matanjaka manana anao raha-matoa ary tsy miasa rery fa tena manana mpanampitandrify mpiara-miasa feno raha misy lehilahy iray mijoro dia misy vehivavy matanjaka manohana azy avy ato aoriana izay ny saina endro nomeny tompo ary no anampiko anao ry malala ampitiavana be sy ampifaliana reny mbola hanohizako ny asa sain'ny tompo ataoko miaraka aminao dia misaotra indrindra indray raha-matoa tena sambatra manana anao tena tiako ianao marina misaotra tompoko tsy mbola miova koa ny fitiavako anao dady hitako mahavitrivitrika ao amin'ny tompo mihitsy anie ianao ry madamy mihaja vola tato ato izay inona navaliko Jehova no nisorehetra nataony tamin'ny menakavy anao fanompoana mihoatra lavitra noho izay vidy izay ve sarakitra be da be izay ngamba ny tena zavatrako atao tony tsy misy ny raha tsy rehetra tany aloha tany dia manao faingana vaovao marina izany manadino ny zavatra tany aoriana dia miezaka manatratra ny zavatra ho eo aloha tsara ny tompo raha-matoa tsy menatra marina izay miandry azy dry efa nahazo valim-bavaka indray ve vao miseto ilay zandriko vavy tsy mora ny izay nentiko sy netrehako nandritra n'izay fanambadiana sy noenoan'izay raha-matoa folo taona nijaliana aza matsiaro ny lasa makarary fosy mampiseto re raha vavy mifatoa amin'izay an'ilay zava-baovao mitondra fandresena ho anao fandresena sy fitahiana meo papany izao fiovan'ny-penitra mahery vaika amin'ny vadiko izao raha-matoa manome rariny ho an'izay mitaraina amin'ny andro aman'alina re ny tompontsika tao anatin'ny sekondra sy minitra tsy nampozina dia niova ny tantara miasa amin'ny fotoanana izy raha-matoa fa raha tsy nanam-paharetana tao anatin'ireny ady ireny ianao tsy nioty vokatra rehefa tratra ny daroka sy amamoana ny fandoavatrosa vokatra ny adalany mangony fotsiny ary ny antsoantsondry zavavy-pangalatra ny ivelany any dia raha mihaja vola
Zay, tao mamindray ianao no enona. Rovinary ianao ty vao iova e. Ianao ve ho nahita sokatra niova e? Niova ho inona ka? Sokatra niova elefante. Dikan'izay ve dia tsy afaka niova mihitsy ianao no enona? Izany efa mbola manantena fa mbola iova ianao ndray androandro sady mahalalako. Alleluia. Amen. Tompo, mba avaly vavaka e. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Dia nikikika ihany aho e. Mba mahita ny mahazo avy izao Andriamanitra izao e. Mihaja vola. Ahoana tompoko? Maro ny vehivavy niatrika toanao izao tamin'ny tokantrano rery mihaja vola. Milanao izy ireny hampitraka sy hamelona amin'ny fanantenany. Efa nandray raha matoa dia tsy maintsy mizara. Izany mihitsy. Fino izao mahavelotsioka ny sarobidiko izao e. Miomanao amin'ny fotoana ralina rery sarobidy a. Finona moa kiny fotoana ralina? Fa inona ary ny nahavariana ny vadiko tato an-trano tato no nanadiny ny rendez-vous amin'ny tompo e. Ka hay tokoa moa, tena fabaraka. Tandremo izany a. Eny tompoko. Voalohany amin'ny tantarantsika menakavy anie izany hoe hiara-handany alina ao amin'ny tompo izany e. Sambany tokoa a. Dia inona izany ataontsika dimy mianaka eo amin'ny fandraisana anjara-pianakaviana? Fotoana ray androany izarako amin'ny mpianakavy ny finoana ny fifanakalozana ataonay sy ny tompo e. Ianao rery izany no teny fa izay efa mianaka mpanotrona fotsiny. Aiza kosa e. Manao irintsika aorian'ny fizarana ataoko. Ay, dia inona ary ny raha tianao ataontsika e? Hira manamafiorina ny fikasantsika naradiny tompo e. Eny hatramin'ny farafofonaintsika aza. Eny tokoa. Manana kapila mangirana misy an'izany hira irianao atao izany mihitsy tsika. Ie. Ary atsoery izy telo menada fa anao famerenana antsika e. Isaorantsika Andriamanitra ry havako tamin'ny fanehoana talenta izay nataony moa fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tamin'izao alim-bavaka niara-antsika izao e. Tena tsara le talenta dia raina ny tompo. Eny ary dia angatahantsika androso etỳ anoloana indray ny fianakaviana izay andray anjara manaraka e. Oadray, fanga. Fa inona mampiorakoraka amin'ny fiangonana ohatr'izao ary? Manoatra rangano ny eny amin'ireny trano fijerevana lanonana ireny fa tsy ato tranon'Andriamanitra. Za koa ary anie mba hataitra fa hita amin'ny mesura no safidiana fa io lehilahy mijoro miaraka amin'ny fady aman-janany io. Vaovao amin'ny ato am-piangonana angamba mahita an'izany olona izany. Nareo koa moa variana mamadika baiboly eo dia tsy mahita izay mahataitra n'ilay fiangonana. Za tsy fatoko amin'izay olona any fa ny anany anjarako ireo avy eo ihany ny fatoako. Fa iza nefa aloha izany ry no antsoina? Io ka, izy olona hitanareo io. Ohatray, ary toa... Io e, azonao an-tsaina amin'izay mampioraka ny olona. Fa nanomboka viana koa io ny ohatr'izao? Dia samy tsy misy mahafantatra tsika rehetra fa dia zao miara-mahita izao. Vaovao indray ity tsisy nanam-pony rehetra e. Sy nanidy-balandrainga raha no enona tamin'ity zoma farany volany ity. Nefa ne zoma mahafinaritra e. Temba hanova famindra kosa angamba izy tamin'ity androany ity e. Tsy mino an'izany a. Tsy efa avy mipainsaky loatra ny nataony taloha nandraisana azy ilay ve io izao? Aiza kosa ary no antsoina? 10 taona teoriana ve dia mbola tsy hiova indray e? Aiza dia ho toy izany foana nataon'ny fiainana? Amin'ny finafondraotsy azo avela ary no safidiana. Io ve asa hiakatra eo raha tsy efa nahazo de risque? Mety efa tsy amin'izany intsony izy matoa sa mijoro ka.
Bakirompotra tamin'ny karazam-behivavy sy fampiadiana kolanga man izy io. Anka mialkalika mitady fitahina aty am-piangonana aty. Aza dia mipangaloatra fa samy efa nanota avokoa ny tsika rehetra ary no antsony. Mangina daholo aloha e. Mangina aloha fa hiampita amin'ny fandaharam-potoana manaraka tsika. Mahanaitra ny mpamonjy alim-bavaka mihitsy ny fahitana amin'ny vadiko eto a. Marina raha sy miorakoraka mihitsy ry zareo. Ohatrany hoe mahandeso hafahafa izany. Mampalahelo ka. Dia manonona ny fiadanana ny tompo amintsika rehetra tonga eto ry havana. Nanonona ny fiadanana marina ireo mpitabataba amin'ny rehetra. Zaho e, tsy omena tsintsika rehetra raha gaga satria ny masontsika rehetra efa zatra nahita any amin'ny trano fimamoana, indrindra moa rehefa zoma arivo ohatran'izao. Nahazo valikafatra ianao izay no antsona. Ny rehetra mihitsy no nahazo fa tsy hoe izaho ihany a. Ohatra miofo izaho amin'ny fomba firesana izany. Taloha tokoa dia tany nandaniako ny volako sy ny fotoanako e. Ohatra mahaliana izany resaka zatra no safidiana. Miaino tsara aloha dia mifatoa e. Manomboka androany no andehanako aty am-piangonana e. Tsapako ny tsikera ny toritenin'ny pastera. Ninana mofo sy ny sotro divay fa tsy mpiray latabatra amin'ny tompo. Mpanenjika alahady fa tsy mpivavaka e. Grave be indray izany resaka izany a. Sa izy manambara amin'ny fahadisonso fahotany fa tsika mba ahoana. Ndray andro izay aho teny ambonin'ny fiara fitateram-bahoaka dia nahare an'ity hiry ity. Mahatonga saina kosa izy izany a. Tsapako hoe za mihitsy no nambarany tononkire. Io andro io no nandrenesako voalohany io hira io. Latsa-panenenana tanteraka tamin'ny fiainako. Teo no eo ihany aho fa tsy nangatakandro dia nomeko an'ilay tena tompony ny toerana bangatato anatiko. Za koa ary androany vao nandrehan'izany iry izany a. I rehefa ela be izany fa tsy dia mandeha amin'ny onjam-peo loatrako. Ampifaliana no ilazana amintsika voreto izao a. Fa izay menakavy izao a dia hanompo an'i Jehovah izahay e. Ary tsy misy ataona irehareha fa tsy ny azo fijalian'i Jesosy. Zotram-piainana vaovao miaraka amin'ny Jesosy izany ny fiainan'ny Noenona manomboka izao a. Raha izay tokoa ny azy dia ny tsika rehetra manatrika izao mba ahoana. Ho fen'izay fizarana nataon'ny raim-pianakaviana izay dia fifaliana ho any aty mianaka ny manolotra hira anankiray ho anareo. Sady koa hanamafisana ny fanoloran-tenanay ho an'ny tompo e. Mialohan'ity hiran'izy dimy mianaka ity ry havako dia mba te hametraka ity fanontaniana ity mba ho saintsaintsika tsirairay avy tsara izay tonga manatrika izao alim-bavaka izao. Tena ilay tompo-toerana tokoa ve no nomentsika ilay toerana banga tao anatintsika tao. Dia ho aiza ary tsika izany mizotra makaiza ny fiainantsika. Ho aiza ary izy izany e. Na raha antsika teo ary
ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe hoaiza ry izany, hoaiza ry izany, dia ampen'ny horima fisaina. Nandrindra sy nanatotosa ny mpankafy Kristy. Ireto avy no nanomeaina ny tantara. Tiana lovana valina no noenoina. Valérie Razana Jatovo no mihaja vola vadiny. Sylvain Razafin-Dravara no pastera Andremitiavana. Nirina Lalao Estera no Ramato Miadansoa vadiny pastera. Fitiavana Ravaky ny Aino no antsoina isan'ireo diakona. Ary Tojo Rabesan-dratana no inosafidiana isan'ny diakona ihany koa. Naratsika tao ny fizarana voalohany, amin'ny heriny toy izao kosa ny fizarana faharoa. Inno fizarana voalohany tamin'ny tantarantsika tamin'ity androany ity. Ary ndeha nirany gropiny avo mitondra lohateny hoe hoaiza ianao no atolotra ao antsika aloha isaintsainantsika indrindra izay voalazy tao anatin'ny tantarantsika.
Misy fiatraikany dia fiatraikany tokoa amin'ny kolotsaina eto Madagasikara ny fisian'ny fiangonana satria dia nitondra fanabeazana, fanovana, fanamboarana ny toe-tsain'ny olona mihitsy ny fijoroan'ny fiangonana teto amintsika. Ny fahatongavan'ny filazantsara teto Madagasikara nampiteraka fisarahana teo anatrehan'ny fiarahamonina malagasy satria dia teo ireo izay mbola nitana ny fomban-drazana na ny fivavahan-drazana tanatin'ny fanompoana Zanahary sy ireo karazan-tsampy izay tsoina hoe Verina ho sampy moa misy teto Madagasikara sy teo amin'ireo nisafidy ho tsilovin'izany filazantsara ny Kristy izany ka nanaraka indrindra ny fivavahana kristianisma. Mandraka kehitriny hatramin'izay efa nidiran'ny fiangonana voalohany an-taonany maro teto Madagasikara dia tsy mitsaha mitombo ny fiangonana fa dia misy tafo maro dia maro eto Madagasikara. Eny fa na dia mbola misy ihany aza ireo tany lavitra andriana tsy ahitana na dia taminga-piangonana anankiray aza. Raha ny fahitana azy dia maro anefa aloha ny olona izay miditra am-piangonana ankehitriny ary tena efa tafalatsaka lalao anatin'ny kolotsain'ny malagasy mihitsy hoe ny malagasy mivavaka, malagasy mandeha am-piangonana ary malagasy ihany koa aza milanja baiboly, mihaona amin'Andriamaniny, manatrika an'ireny fiombonan'ny mpino kristianina ireny na dia misy anaram-piangonana sy atoko-pivavahana samihafa misy aza eto Madagasikara. Fa ny ombonana aloha izany dia hoe lasa manana kolotsaina hoe mivavaka isika malagasy. Ny indro kelin'ny mpandrafitra nefa dia ity betsaka ireo izay mihevitra fa ny fandehanana makany am-piangonana no zava-dehibe. Ny fanarahana an'ireo lamina samihafa apetraky ny mpitarika ara-pivavahana ny zava-dehibe. Fa ilay tena fiainana dia indrisy fa nanjary natao ambanimbany zavatra. Hany ka be dia be ny mitondra ny anarana hoe kristianina raha ho an'ny eto Madagasikara fa vitsy amin'ireo ihany anefa ny tena miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra marina amin'ny maha-kristianina azy. Atao anatin'ity fandarantsika hoe baiboly sy kolotsaina ity. Any am-piangonana tokoa ny ahitantsika ny baiboly rehefa nentsika vita ny trano sokafana dia vakiana any am-piangonana. Saingy raha tiantsika mba hiteraka akontsara eo amin'ny kolotsaina sy ny fomba fiainantsika andavanandro dia ilay tenin'Andriamanitra mihitsy no iainantsika, anefa antsika ao anatin'izay fiarahamonina rehetra misy antsika sy ny fiainantsika manontolo hoe tsy ireo fotsiny eto anatin'ny tantara teo efa entin'ny kolotsaina ny fanatontoloana, kolotsaina ny tsy afaka amin'ny zava-mahadomelina, kolotsaina ny faniratsirana samihafa ka na dia efa hoe ndia ho isan'izay ho raisina ho mpandray ny fanasan'ny tompo aza ilay lehilahy anankiray ilay nantsoina hoe Noenona tao anatin'iny tantara iny dia mbola vitany ihany mandeha mivoaka ny fiangonana, mifoka sigara, mikavinila nefa ny akanjo masina andeha anokanana azy dia tena isalorany. Sahirana ny mpitondra fivavahana eto amintsika. Tsy hita izay hitarihana ny olona satria dia isika malagasy tokoa dia toa misalotra anarana amin'izay hoe mampivavaka antsika izay nefa ilay fiainantsika nefa tsy araka ilay filazantsara marina akory. Miray latabatra amin'ny tompo kanefa dia mbola sady miray petsapetsa amin'ny devoly. Izany hoe miray latabatra amin'ny tompo sady mandray zava-mahadomelina izany izao ohatra. Tena ialako tsiny amin'izay mpifoka sigara, ialana tsiny amin'izay mbola mpisotro toaka, ialana tsiny amin'izay mbola mihinana paraky, rongony sy izay endrika zava-mahadomelina sy fijangajangana samihafa. Fa toy ny mandray fanamelohana ho an'ny tenantsika anie antsika raha isan'ireo mpandray ny fanasan'ny tompo. Kanefa mbola eo ihany izany zavatra izany. Ny tiana iambara atao anatin'izao fandaran'izao tompoko dia hoe tsy hoe oka ianao izany raha araka izany aza mandray fanasan'ny tompo ianao aza miombon-databatra ny tompo fa mipiripirima. Tsy izany mihitsy. Fa mirosoa isan'izay mpandray ny fanasan'ny tompo. Mirosoa an'olo-tena ho amin'ireo sakramenta isan-karazany eny anivon'ny fiangonana. Fa ndeha ihany koa nefa mba hiaina fiainam-pahamasinana araka an'Andriamanitra ka tsy
ho mpandainga eo amin'ny anarana hoentintsika isika ka hoe ho mpivavaka kanefa dia ny fiainantsika mbola lavitry ny afony kitay. Le mpijangajanga, le mpampijaly vady aman-janaka, le mpidoroka sy mpisotro, ilay miaina ao anatin'ny karazam-pahotana lainga isan-karazana. Inona ny mbola andikatsika ny tenin'Andriamanitra? Inona le mbola fahotana mitampikirantsika eo amin'ny fiainantsika? Mety izao ahafahan'i Kristy amin'ity anio ity. Moa tsy fantatrareo va fa tsy anjara ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny mpanao ratsy? Aza mety ho fitana ianareo fa mimpijangajanga na mpanompo sampy, mpakavadin'olona, na ny maloto fietsika, na fila samylahy, na mpangalatra, na ny mpitiarena, na ny mpidoroka, na mpanendrikendrika, na mpanao ankeriny, dia samy tsy anana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tahaka izany taloha ny sasany taminareo, saingy efa voasasa ho afaka amin'ny fahotana ianareo, efa voatokana ho an'Andriamanitra, ary efa nekeny ho marina tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'ilay Andriamanitsika. Amen. Korintiana 1 toko 9 ny andiny 7 ka hatramin'ny farak 10 iny. Ka dia izay indrindra mety aiza ho ahafahan'Andriamanitra, aza mety ho fitahany devoly. Tsy hoe ny fialana ny fiangonana akory no inona, hoe ndeha zany hiala ny fiangonana fa tsy masina, fa ny fahatsapanao mihitsy aza, ny tsy fahatanteranao no anatonanao ny fiangonana, anafahan'Andriamanitra anao. Ary etona dia mampahery ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izay miatrika ady, mitolona mbavaka andro aman'alina, toa ny pastera mivady tao anatin'ny tantarantsika teo, toa ny ramatoa mihaja vola izay miatra fijaliana ao anatin'ny tokantrano, aza reraka mivavaka fa miasa Andriamanitra ary manana ny fotoanany izy hanovany ny olona tsirairay avy. Fa ny afatra ho antsika rehetra fotsiny tompoko dia andeha tsy atao kilalao sanatria ny fidirantsika ny ampiangonana, ny fanaovantsika ny asa fanimpona, firosoana ny fanimpona. Araka ny fiteny malagasy hoe ny fanimpona aza atao andrandrano hoe karaha marivo ho tsibohina ralalina iemorana. Ny fanimpona koa nefa folo elatra raina, ahina mahavelona tsy ahina mahafaty. Mbola be ny tigambara fa hoentsika amin'ny herin'ny toy izao indray ny toy ny tantara iny atao anatin'ny fandaharana Baiboly sy kolontsaina, ampitapitao amin'ny namantsika hoe misy an'izay fandaharantsika izay hoe ao amin'ny radio vaovao Mahasoa, dia mihaino finaritra hatrany mametraka ny mandrapitafa aminareo ary ny mpankafy Kristy. Ary izao mitondra ny lesona aminao izao moa dia tsy iza tsy akory fa ny zandry malala an'i Jesosy Kristy Miria. Mandrapitafa ry havako. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa, atolotry ny mpankafy Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina toko 2:9. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina.